lasa ndayrytsika miditra amin'ny mahalala an'Andriamanitra hitanareo fa faharosadytsika zao tapa-faharosadytsika zao inona ny dikany hoe mahalala an'Andriamanitra vakiko amin'ny teny frantsay a ty jauna voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny faheniny ity de tadio le hevitry le mahalala teo fitiavana amour fahalalana connaissance firaisana union de jereo fa hitatsika ao anatiny ao a ireo tenindreo a hitatsika ao amin'ity jauna voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny faheniny ity. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit je connais Dieu, mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Zay. Ataontsika amin'ny teny gasy amin'izay izy. Inona ny tiany lazaina amin'ny teny gasy? Hozy izy. Ary zao no afantarantsika fa mahalala azy isika de ny fitandremana ny didiny. Zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny de tanteraka ao amin'ny tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no afantarantsika fa ao aminy sika. Zay milaza fa mitoetra ao aminy, manana firaisana aminy le mitoetra ao aminy. Zay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. De ozy izy tsika ndikany hoe mahalala de fahafantarana fitiavana ary firaisana ary miteraka vokatra io. Ao tsika de jereo amin'izay mianatra mamaky baiboly tsika fa eto gasy mahay mamaky baiboly ianao tonga soa eto. Ny andininy fahatelo, izao no ahafantarantsika fa mahalala azy sika de ny fitandremana ny didiny io. Izao no ahafantarantsika. Tanao, ahoana ny ahafantaranao hoe mangy io azo io? Rehefa mitondra vokatra le azo, vonina manga mipotra eo, de azo antoka hoe manga tokoa izy zay satria nisy vonina manga. Vokatra zany ilay vonina. De eto izy ny teny, zao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika de mitondra vokatra. Inona ny vokatra? Tandrina ny didiny. Zay le fankatoavana ny lazaintsika. Tandrina ny didiny vokatra. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary marina tsy ao anatiny satria tsy mitondra vokatra ianao. Faharoa, na iza ao tandrina ny teniny de tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Eo koa zany raha tia an'Andriamanitra ianao zany de ny profo ahafantarana hoe tia an'Andriamanitra ianao de misy vokatra ao fitandremanao ny teniny. Zany no ahafantarantsika fa ao amintsika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, io le firaisana, de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Firaisana, teraka vokatra, inona le vokatra? Mandeha toy izay nandehanany koa. Eo ny olantsika eo mihitsy rehefa mamaky baiboly tsika fa heverintsika fa zavatra tsy maintsy ataony mandeha toy izay nandehanany sy mitandrina ny teniny ary mitandrina ny didiny. De miezaka be mitandrina ny didiny tsika. Fa raha mbola tsy mahalala an'Andriamanitra ianao tsy vitanao mihitsy zany. Raha mbola tsy tia an'Andriamanitra ianao de tsy mahavita mitandrina ny teniny mihitsy. Ary raha tsy manana firaisana amin'Andriamanitra ianao de tsy mahavita mandeha toy izay nandehanany mihitsy. Zay dikany eo. Raha fitiantsika le izy de zao hoe ny mahalala an'Andriamanitra zany de vokany mitandrina ny didiny. Afaiza le vokatra ozy izy tsika? Avy amin'Andriamanitra ihany io vokatra io. Ohatra ny Kainy. Miasanao de mahalala azy. Zay ny ezaka ataonao ohatra ny nataony Adama tamin'ny Eva,
mahalala ny evatra anjarany adama fa ny mahazahoana nkaina avy amin'andriamanitra. Ny anjarany adama tia ny eva dia ny vokany nahazo ankaina. Ny anjarantsika tia an'andriamanitra dia vitantsika no mitandrina ny teniny, vokatra izany. Fa ny antsika iny le zahantsika nefany a le fitiavana an'andriamanitra tsy fantatsika akory satria tsy te halala n'izany tsika. Ary ny anjarany adama dia manao firaisana amin'ny eva fa andriamanitra no nanome ankaina rehefa avy eo. Ny anjarantsika dia mba nanao firaisana amin'andriamanitra fa ny mahatonga antsika mandeha toy ny nandehanan'i Jesosy Kristy dia asan'andriamanitra izany. Zay ny atao hoe mahalala. Mahazo mody amin'izay ianao a dia fantatrao ny atao hoe mahalala sy ny hoe vokatry ny mahalala an'andriamanitra satria fa io le vokany. Ny vokany a mitandrina ny didiny, vokany a mitandrina ny teniny, vokany a mandeha toy izay nandehanana. Zay eny dia vita ny fampianarana e. Fa zay tsy hain'ny kristiana mihitsy mamaky an'izany baiboly izany. Inona ny ataon'ny kristiana? Miezaka mitandrina ny teniny dia efa tsy mahavita zao mbola miezaka ihany. Miezaka mitandrina ny didiny efa tsy mahavita zao mbola miezaka ihany. Maly ianao mitandrina tsy nahavita dia ozy izy ianao hoe rapitso hoe ezaka kokoa dia vita koa. Fa tsy hitanao hoe ny olona anankiray rehefa fantatrao ka tsara io olona io dia tianao io. Tena tsara io olona io dia tianao. Dia rehefa tianao io olona io dia te hanana firaisana. Oma te hanana fifandraisana amin'io olona io ianao. Ohatr'izay lozika be ohatr'izay le izy. Rehefa te hanana fifandraisana amin'io ianao a dia manaraka ny lazainy io ianao ampitiavana. Fa tsy miezaka hoe tsy maintsy ataoko izao, tsy maintsy azoko atao izao. Fa satria tianao le izy dia ataonao fotsiny le zavatra tian'le olona. Herina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany tsika Galatiana 5:2 sy 7:20 ilazantsika hoe vokatra reto. Haitsika io a fa tsy haitsika io. Ozy izy ny vokatra fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famorapana, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Dia nitohana avy hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany. Azontsika ave rehefa manana vokatry ny fanahy ianao dia tanteraka ao azy ny lalàna, ny didiny, ny teniny ary mahavita mandeha toy ny nandehanana ianao. Dikan'izany tompoko ny fankatoavana ny teniny raha tsy te hanohatra lalàna ianao a dia vokatra fa tsy ezaka. Fa ianao hatreto ny ezaka foana fa tsy mahavita fa mbola miezaka mafimafy kokoa hatrany. Rapitso angamba mety havita. Tonga ny rapitso latsaka ao anatin'ilay fahazaran-dratsy ihany. Mbola miteny indray hoe alao fa ravaka pitso vitako e. Mbola latsaka ihany satria tsy ezaka io tompoko fa vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra, vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ary vokatry ny firaisana amin'Andriamanitra. Zay le izy. Mbola sekoa lazain'ny Kolosiana 2:2-3 hoe mba hampaherezina ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana. Io a ampiraisana, firaisana amin'ny fitiavana ka ho feny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina izy ary ahalala tsara. Hitanareo verina izy telo: firaisana, fitiavana, fahalalana, ahalala tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Dia inona le mila fantarina? Kristy, satria Kristy no iafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Tanao zava-dehibe ny fahalalana. Fa satria tsika tsy mahay mamaky baiboly, tsy manana fahalalana mamaky baiboly, dia miezaka any amin'ny zavatra tsy ho vitantsika. I Kristy ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra satria Kristy ihany no olombelona nahavita nankatoty eto ambony tany. Izy ihany navita nitandrina ny didin'Andriamanitra rehetra. Izy ihany navita nitandrina ny tenin'Andriamanitra rehetra. Izy ihany no nahavita ohatr'izay. Dia ny anjarantsika rehefa fantatsika ny Kristy tiantsika izy ary manana firaisana amintsika dia lasa mandeha toy izay nandehanany ihany koa tsika. Satria na Kristy koa ara nankatoty ety ambony tany
telona zay ny hebreo toko fadimy andiny fahavalo hoe nianatra fakatoavana tamin'izay fahoriana nentiny izy na de zanaka azy na de zanaka ary izy nankatoa de rehefa mahalala azy ianao a de miteraka vokatra mahavita mankatoa tahaka ny Kristy nankatoa aotsika zany anio zavatra vilay be le io zareo io mahalala an'Andriamanitra io akamitsika de averiko ihany ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra dia zao ny fiainana mandrakizay de ny mahalala anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy ny rahanao ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra de fiainana mandrakizay mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana mba halala an'Andriamanitra zay ny tanjona